Manoloana ny toedrarà misy eto Antananarivo sy amin'ireo tanan-dehibe maro eto amin'ny firenena. Izahay solombavam-bahoakan'i Madagasikara ato anatin'ny vondrona Irmara eto anivon'ny antenimieram-pirenena dia maneho ny fiombonanay amin'ny antenimieram-pirenena malagasy. Maneho ny alahelo sy ny fiaraha-miory amin'ireo izay namoy havana, mirary fasitranana aingana ho an'ireo izay naratra, mankahery ihany koa ireo rava sy very fananana. Manameloko izahay ireo herisetra, fandrobana, fanenjehana izay niteraka fahasimbana fananan'olona, anisan'izany ny nanjoa ireo solombavam-bahoaka Irmara roa, ary eo ihany koa ny faharatrana na famonoana hita tetsy sy eroa na iza izany. Manameloka ireo rehetra nararaotra ny fitakiana nataon'ireo tanora ka manome baiko androba ny fananan'olona ary manao antsoavo amin'ny fifanomezan-tanana avy amin'ny rehetra, indrindra ireo mpitandro ny filaminana sy ny foloalindahy amin'ny fiarovana ny vahoaka sy ny fananany. Eninay ny kikika, ny fitarainana, hitanay ny sy iainana ihany koa ny fahaseranana mianjady amin'ny vahoaka, amin'ny tanora izay mitovy amin'ny zanakay. Miangavy izahay ny fifanajana, fifanantonana, fifampiainona eo amin'ny fitondram-panjakana sy ireo mpanao fitakiana isan-tsokajiny. Aza adino anefa fa tsy ho zakan'ny firenena malagasy ny krizy mandritry ny fotoana lava. Mino izahay fa ray aman-dreny ny mpitondra fanjakana ka afaka ifampiaino sy hitady vahaolana ao anatin'ny fotoana fohy amin'izao krizy izao. Ampatsieviny etoana fa zo fototra tokoa ny maneho hevitra ary tsy azo iandikevitra izany. Ampatsiavinay ihany koa anefany fa araky ny fitsipika anatiny mifehy ny antenimieram-pirenena raha ivelan'ny fotoam-pivoriana, ireo fanambarana na fihetsika atao ivelan'ny fanatanterahana ny asan'ny parlemantera na amin'ny fivoriana ampahibe maso na amin'ny hanao aman-jery dia voafehy ny lalàna misy eto amin'ny tany sy ny fanjakana. Etsakilany, olom-boafidy ny solombavam-bahoaka ary misy olo-tena ny vahoaka malagasy manontolo. Asa saripady izany ary tokony hotandrovana mandrakariva. Ka miangavy ny solombavam-bahoaka rehetra tsy ankanavaka mba hanaja ny lalam-panondrenana, ny lalàna velona, ny sata mifehy ny antenimieram-pirenena, ireo didy amampitsika ary indrindra ny sotoavana malagasy ka tsy iopefy noho ny fikatsahana tombotsoa manokana na kajikajy politika samihafa ka anararoatra andika izany satria tsy afaka iombon-kevitra mihitsy ny amin'izany izahay noho ny mahambony ny tombotsoa ny vahoaka malagasy. Noho izany, izahay solombavam-bahoaka atao amin'ny vondrona Irmara dia manameloka tanteraka ireo faneho-kevitra rehetra atao ivelan'ny lalàna sy ireo fitsipika manan-kery rehetra eto amin'ny tany sy ny firenena. Miangavy izahay mba ao anatin'ny fanajana ny fitsipika anatin'ny mifehy ny antenimieram-pirenena sy ny lalam-panondrenana tanteraka ny fanatanterahana ny faneho-kevitra ho an'ny solombavam-bahoaka rehetra ary tsy ao anatin'izany ny fidinana an-dalambe. Manao antsoavo ny amin'ny herivelona rehetra samy handray ny andraikitra manandrify ary anasan'izany ny fampitoniana sy ny fanatsarana ny herisetra. Tsy ekenay ny fioram-pefy sy ny fikatsahana tombotsoa manokana na kajikajy politika n'ireo mpanao teti-dratsy ka anararaotana ny fandikana ny lalam-panondrenana na inona endrika isehon'izany. Tsy ekenay ny fanararaotana ny fitakiana madio tokony atao ao anatin'ny sehatra ny lalàna ka zary lasa
andikana sanatia ny lalam-panorenana sy anakorotanana ny fiainam-bahoaka sy ny firenena mihitsy aza na inona entika isehony zany. Manamafy hatrany izahay ny fanohananay any Andriamatoa Filohan'ny Repoblika Madagasikara sy filoha mitantana ny vondrona Sadeka, ary mampahery azy ao anatin'ny fepetra ho raisiny ampasahiana lehibe ijerena akaiky ireo fitakiana maro madio ataon'ny tanora sy ireo fanapa-kevitra entitra dia entitra anarenany ny fiainam-bahoaka sy ampanjakana ny filaminam-bahoaka eto Madagasikara. Misaotra tompoko. Arabantsika voaka malagasy rehetra manerana ny nosy hatratia ampitan-dranomasina. Misy ny fotoana anginana ary misy ny fotoana itenenana. Ka eo anolohan'ny trangan-javatra izay miseho amin'ny firenena malagasy amin'izao fotoana izao, za Pasteur Mayol dia manao zao fanambarana izao. Voalohany, miaraory amin'ireo izay ny tona mpahafatesana ka maty voatifitra tamin'ny fifandonana teo amin'ny vahoaka sy ny mpitandro filaminana iny. Miaraory amin'izy ireo ny tenako sy ny fiangonana rehetra izay fihesiko. Ary manaraka an'izany dia mirary fahasalamana ho an'ireo izay naratra ka mbola tsaboina amin'izao fotoana izao mba ho salama soamantsara izy ireny. Faharoa manaraka an'izany dia na inona ho lazaina na inona ho tenenina, misy ny fotoana itenenana, misy ny fotoana anginana. Ka noho izany eo anatrehan'ny trangan-javatra izay misy eto amin'ny firenena malagasy dia tsy hay ny tsy hiteny, tsy mety ny mangina amin'ny zavatra misy amin'izao. Noho izany izay dia tsy makasitraka sady manameloko izay mety fampiasa kery rehetra na avy amin'iza na avy amin'iza. Manameloko ihany koa ny fifamonoana sy ny fifandrarana eo amin'ny samy malagasy. Tsy makasitraka ihany koa izay sady manameloko koa reny fanomban-javatra maro samihafa izay nitranga tamin'ny voaka malagasy reny ka nahatonga n'ireo voaka malagasy sasany izay very fananana, simba fananana, maitrano, potika ny fananany. Manameloka tanteraka an'ireny izahay ny tenako sy ny fiangonana izay fezinay satria tsy araka ny sitrapon'Andriamanitra ny fampiasana herisetra sy ny fifamotehana amin'ny samy malagasy. Noho izany dia amin'ny anaran'ny tenako manokana sy ny fiangonana dia manao zao fanambarana izao zay mba ho repoko sy ren-danitra fa tsy makasitraka ny fampiasan-kery, tsy makasitraka ny fifamonoana eo amin'ny samy malagasy, fa miantso antsika mba samy ho tony, mba samy handinika tsara fa firenena iraisana iombonana izy ity ka tsy hanana tombontsoatsika amin'izay ho fampiten'ny firenentsika. Koa dia miantso ny voaka malagasy rehetra mba samy ho tony ary tondra hafatra ihany koa ho an'ny tondra fanjakana na ny mpianatra na ny vahoaka rehetra mba samy handinika, samy ho tony satria firenena iraisana ny firenena malagasy. Dia mbola manao antso avo koa ho amintsika mpitandro filaminana satria zanaky ny vahoaka malagasy ihany tsika ary mbola heverina amin'ny vahoaka koa zany mba handray fanapa-kevitra, mba tsy hampiatra intsony ny fampiasan-kery amin'ireo mpianatra, amin'ireo vahoaka mitolona satria tanindrazana iraisana izy ity ka mafy sady mampalahelo ny mahita ny fifandonana izay miteraka fampitehana sy fahafatesana eto amin'ny firenentsika malagasy. Dia mitondra mibavaka antsika rehetra mba samy omen'Andriamanitra saina sy fahendrena, mba samy ho tony itsika eo anatrehan'ny zavatra misy amin'ny firenena amin'izao fotoana izao.